Lafo samora ny vidiny vary eto. Ohatrinona ny klaosa ny kapoaka. Ohatrinona? Ao hoe teneninao. Eninjato ray kapoaka. Eninjato ny ray kapoaka. Lafo be ne zany e. Tena lafo zany. Faly miaraba antsika rehetra indray mbola tsara karakory basy manahoana salama akory rialy salama vantegna akory lahaly akory ge akory li akory kwa akory rehiragnitsy akory izy io raha ny zavatra ho zaraintsika androany moa dia ny mahakasika ny fiainam-bahoaka na fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny no bosibosika eto fa indrindrindra resaka PPN na resaka jiro sy rano izany. Voalohany tenentsika eto resaka vary tsy sasatra miakatra ny resaka vary amin'izao fotoana izao mijaly ny vahoaka ho aiza nefa na karama aza tsy miakatra akory na karama aza kely misy aza tena tsy mahazo karama fiainam-bahoaka hotrino dolara angamba ny fiaina azo anatin'ny indray andro na herinandro na ray volana koa mijaly miakatra miakatra tenentsika teo zay. Eo ihany koa ny resaka jiro délestage maty tanteraka ny bizina na izay olona mitady jiro mba ahafahana mikirakira ny fiainany rehetrarehetra mba hitady vola amin'ity mijaly ny rehetrarehetra sy mba tapaka ary tenentsika teo zay. Eo ihany koa ny resaka rano mijaly eo ihany koa ny resaka rano ary milahatra manao bidon zao rehetrarehetra na andro ihany aza efa mijaly rano re tenentsika zay fa miparitaka manerana sy ny fijaliana rano nefa ny rano dia aina mitovy ataontsika ohatra atsapahitana zao rehefa voninkazo tompoko ny hazo rehefa tsy tondrahana rano dia maty ho azy. Ohatran'izany ihany koa ny fiainam-bahoaka maty tanteraka ny fiainam-bahoaka ary mijaly rano. Aleoaloha koa za tsisy jiro zay mividy labozia anao na mividy petrôly dia afaka mirehitra toy zay rano azo sotroina rano anasana lamba anasana rehetrarehetra tadiavina koa izay ny zava-misy amin'izao fotoana izao mijaly amin'ny lafiny sektera rehetrarehetra ny fiainam-bahoaka amin'izao fotoana izao ity. Tsy valapatrotsika fa hitena amin'ny resaka pisolelaka zay ihany koa lohatenitsika eto fa manino ary ny pisolelaka amin'izao fotoana izao mbola voninahitra na midera amin'ity fitondram-panjakana ity fa tena hoe karazana paradisa ve na hoe ny resaka na ataontsika hoe zavatra miverimberina tenen'ireto mpanohana fitondrana fanatisma na ataontsika hoe pisolelaka avolenta reto dia hoe io fantrana fijaliana resaka délestage na jiro tapaka na ataontsika hoe fiakarana vidim-pianana PPN ity dia fantrana dia efa nisy tamin'ny fitondrana teo aloha ny fandimy teo zany na ohatra hoe zareo zany ohatra hoe voatonga na fa nisy zany taloha be dia fanontaniana ary mauvais na dia efa nisy teo taloha zay nisy zay hamerina ve nataonareo fa tsy mahaolana hamerina zay efa nisy teo aloha ve nareo fa tsisy vahaolana maharitra hoentina amin'ity ataontsika hoe rafitra mazava tsara hoentina hamahana zay olona tenentsika maro resaka PPN jiro sy rano zany mampetra manontaniana mako zany rehefa teneny ohatran'izany zareo dia hoe tsisy vahaolana ohatra ataontsika hoe ohatra ny zara panneau solaire ry zareo zao mauvais io maharitra io vahaolana vao maika manapitrotraka ny délestage fijalian'ny jiro hitantsika zao ny mpianatra na olo-trotra aza amin'izao fotoana izao migrevy mandoropone andalana nefa tonga avy hatrany mpitandro filamina satria mpitandro filamina no entiny mpitondra fanjakana amin'izao no ataontsika hoe manakana amin'izay rehetrarehetra ny olom-pirenena amin'izao no ny fijaliany dia lasa maneho hevitra lasa mandoropone mitaraina naizanaiza izy amin'ny fotoana izao tsy misy fijerena fotony amin'ny lafiny rehetra zany koa izay mahatonga anay miteny hoe aza dia misolelaka loatra re nareo fa jereo ny réalité ny zava-misy tena marina fa nareo reo matoa ny pisolelaka nareo mahazo honondraha amin'ilay mpitondra fanjakana ary mety efa mahazo plasy angamba zareo na miasaka tsy mahita ny vahoaka madinika be ary fijaliany jereo re tompoko na nareo zao ny tsy ho anareo mandrakizay ny fitondrana aty ho tsapanareo rehefa tsy amin'ny fitondrana io nareo tena na mijaly mihitsy ny vahoaka malagasy rehefa nareo mahazo toeranareo misolelaka nareo dia tsy hitanareo mihitsy zany hoe fijaliana zany fa ohatra ny paradisa mihitsy i Madagasikara mijaly tsy hainareo nefa atsika manafatra vary amin'ny indro rehetrarehetra aty mbola miakatra foana vidim-pianana PPN rehetra vary aty koa izay no zavatra ho zaraintsika eto koa miangavy mahita atsika resaka pisolelaka reto aoka izay ny pisolelaka ary atsika mpanohitra na nareo mpanohitra reo mba aoka mba irahina ny fizarana vaovao eto ny mba ahafahantsika tonga saina rehetrarehetra na io pisolelaka reto na io mpanohitra rehetrarehetra tokony hafana mba hoe misaintsaina ho tonga saina mijaly loatra ny vahoaka ka tsy afaka mitrotra satria mampiasa mpitandro filamenanareo koa izay no zavatra afaka ny zaraintsika androany afaka ny fakafakaitsika resaka PPN resaka jiro ary resaka rano
tsy terentsika trony zany resaka tsy fandriampahalemina fa resaka ny fiainam-bahoaka zany rehetra zany koa satria raha mahitaka vaovao tsika tsy fandriampahalemana aty hita amin'ny vaovao fa mampalahelo maty aty maty ary maty aty etseroa noho ny tsy fipetraky ny rafitra maty-paika entin'ny fitondram-pandrakana amin'ny lafiny rehetrarehetra amin'izao fotoana izao koa izay no ny afaka nozaraintsika eto misaotra antsika hatrany ny nanaraka ny vaovao malagasy ary azadino hatrany miabone manao j'aime na manao commentaire afahantsika manatsara zavatra ary reto moako misy vidéo tapatapany ialana tsiny misy vidéo tapatapany ialana tsiny fa vidéo izay efa ataontsika hoe nilasa tsy fanadino ary taloha manko rehefa andrajo filompirenena andrajoela aty rehefa mikabary maneho hevitra amin'ny vahoaka marobe dia hoe hovahako tsy hoela na ataoko hoe ary manome daty izy manome volana manome andro fa hoe hovahako ary misy ary jerentsika manko ity vidéo ity fa misy fanazavany ao ary antsipirieny ao hitantsika hoe tena mandainga mihitsy ty filoham-pirenena andrajoela aty hainy mihitsy mandrabiraby reto vahoaka reto koa zay namany pisolelaka na fanatisma ihany angamba no tena mampalahelo ny vahoaka amin'izao fa tonga saina rehetrarehetra fisolelahana ty mba hajanona amin'izay fa jereo ny réalité ny zava-misy marina amin'ny fiainam-bahoaka ty manko misy vidéo tapatapany zay faneho-kevitra amin'ny resaka jiro zany hoe izy dia mahavoava olana zay koa zay no ela misaotratsika hatrany ihany hatramin'ny farany. Zao fantatro fa atsangano kely daholo any amin'ny tanan'izay mbola tsy manana jiramany aminy atsangano e hitanao betsabetsaka ihany ty atsangano ray ny tanan'izay miteny hoe tapatapaka ny jirony jirama ty atsangano ny tanany hoe mbola misy délestage foana eto Manakara hitanareo zany fampandrosoana ny Madagasikara tsy vita ao anatin'ny herintaona na roa taona na telo taona marina sa tsy marina fa zao kosa mifampantanenaka ao amin'ny Manakara tsika men'Andriamanitra masoandro marina sa tsy marina ny masoandro io afaka vadika angovo marina sa tsy marina ka zao ary vaovao lehibe no teneniko any Manakara afaka enim-bolana farafabetsany ametrahantsika parka solaire ngeza be eto Manakara amin'izay tsy tapatapaka tsony mijery tokolatoko vavy ekena sa tsy ekena zoro eto amin'ny entrenareo vitako zany efa nataoko zany efa nafarako any zay zavatra lazaiko tsy maintsy tanterahako tsy ho tapaka tsony mijiro eto Manakara rehefa tonga io parka solaire tokolatoko vavy ekena sa tsy ekena. Lafo samora ny vidiny vary eto. Ohatrinona ny klaosa ny kapoka. Ohatrinona. Ao hoe teneninao. Eninjato ray kapoka. Eninjato ny ray kapoka. Lafo be ne zany e. Tena lafo zany.